inona tena nahatonga le lohevitra tamin'ity taon'ity zany hoe fifidramonina andoko amin'ny fampandrosoana? Ny zava-misy eran-tany dia izy tsy naniasa amin'izao fotoana zao miatery eo amin'ny sehatry ny firenena tsirairay. Ary ny zava-misy moa hitantsika ny tsy fifandanjana eo amin'ny lafiny fandrosoana eo amin'ny firenena zay lazaina hoe famandroso sy ny firenena eo andalam-pandrosoana. Ka misy tanora indrindra amin'izao fotoana zao tsapa fa miala avy aty amin'ny firenena eo andalam-pandrosoana mankany amin'ny firenena mandroso. Ka zay zavatra zay mbola tsy voafehy ilay firenena andalam-pandrosoana ny fondrosoan'ilay tanora miala amin'ilay firenena ohatran'izany ka matetika tsy vaja daholo ny zony tanora, tsy vaja daholo ny asa zay tokony mena azy ny fanarana trano voalohany ka tsisy fenitra mihitsy mipetraka amin'izao fotoana zao eo amin'ny sehatry ny raisam-pirenena zany efa napetraka ny fenitra kanefa tsy mbola hita zany eo amin'ny isaky ny firenena zany. Ka raha ny Madagasikara manokana moa mijerena dia zao matsapa ny eto Madagasikara fa mahatratra amin'ny 250,000 any ny malagasy mila ravinahitra ny velany. Kanefa ao anatin'izany misy amin'ny firenena mandroso fa misy koa anan'ny firenena lazaina hoe fa eo ampisalasalana ihany fijerenany reny ohatran'izany miany amin'ny firenena ohatran'ny arabo rehetrarehetra reny. Ka ny olana mikasika an'izay no tokony dinina eo amin'ny sehatry ny firenena dia inona ny vahaolana tokony aroso mba jerena tokoa anoaviny reny tanora reny zany. Inona natonga le izy antoko fampandrosoana nefa raha zay filaza atao azy zay? Ny zava-misy dia zao ny fifandramonina eo amin'ny tanora dia misy lafiny tsara raha ohatra ka voafehy ao anatin'ny transparence ny fandehanan'ireny tanora reny miasa ny velany. Kanefa kosa raha ohatra ka tsy voafehy amin'ny matetika ohatran'izany ny izy satria ny fanarana iraisam-pirenena na ny convention internationale moa tsy mipetraka amin'ny firenena zay andehanan'ireny tanora reny ary ny firenena koa moa dia lan'ilay tanora reny zany mbola osaosa koa dia ny olana ao anatin'izany dia lasa tsy manara-penitra ary tsy misy fenitra mihitsy mipetraka eo amin'ny fanajana an'ireny asan'ny tanora reny ka mahatonga ilay firenena lasa matiantoka satria tsy misy vokany mihitsy ho amin'ny firenena ary vokany koa an'ilay olona mandeha reny satria hitantsika efa betsaka an'izany reny misy fototry mihitsy tsy voahajo anatin'izany betsaka maty fahafatesana mihitsy na lasadara sy ny sisa ny zavatra rehetra zany dia tsy maintsy fehezina amin'izao etsika amin'ny andro raisam-pirenena zao nijerenany hoe inona ny vahaolana tokony apetraka eto amin'ny firenena tsirairay zany. Manao ny Madagasikara amin'izay dia inona ny vahaolana tokony ho Madagasikara? Madagasikara dia tsotra. Ny zavatra voalohany aloha dia tsy maintsy nijerena aloha amin'ny fiheverany azy eo anivon'ny birao raisam-pirenena mbany azy dia ny fankatoavana ny fanarana raisam-pirenena satria Madagasikara amin'izao fotoana zao misy lalàna raisam-pirenena anankiroa zay mametraka ny sy mamefy an'io fifandramonina io mbola tsy niratifie ny Madagasikara. Zavatra voalohany aloha dia approche droit zany tsy maintsy apetraka, tsy maintsy fehezitsika ny lalàna raisam-pirenena mba ahafahantsika mametraka ny lalàna eto amintsika. Eto Madagasikara mbola tsy misy lalàna anankiray azy azo lazaina mifehy fifandramonina eo amin'ny tanora. Zavatra faharoa dia tsy maintsy jerena koa hoe raha mandeha ny tanora ahoana ny ahitany firenena tombotsoa anatin'izany satria fantatsika fa misy karazany tanora maro ao ny tanora zay azo lazaina hoe marefirefo amin'ny lafiny hoe niveau d'instruction fa ao koa ny tanora zay manana niveau d'instruction ambony dia ambony ka lasa ohatra misy vide de cerveau zany kasika an'izay. Azay no antony mazava-dehibe ny hoe tsy maintsy jerena daholo ny ambaratonga ny tanora dia hojerena hoe inona ny tokony atao raha ohatra ka miasa ny velany le olona ka mahazo ny vola ny velany mba ahafahany reny vola reny mba hijanona. Ny fanadiadinany atao mahatratra any amin'ny 500 ny araka rem-pirenena 500 5% ny PIB eo ny vola azo avy amin'ny diaspora. Kanefa zavatra tsara tsy mitondra fampandrosoana le izy satria ohatrany lasa fanaovana trano sy fanaovana fividianana zavatra bien de consommation fotsiny fa tsy miditra any amin'ny resaka hoe fampandrosoana na hoe projet d'investissement ohatran'izany. Zay ny zavatra dehibe koa tsy maintsy dinina ao anatin'izao fankalazana ny andro raisam-pirenena momba ny tanora izao.